Raha ijery ny tontolo ara-pinoana kosa isika mpianatra miisa 3 izay nandalina ny mikasika ny teolojia no nahavita ny fianarany teo anivon'ny Sehatra Teolojika ho an'ny Laika. Notanterahana ny alahady teo tetsy amin'ny FJKM Ambatonakanga moa ny fanompam-pivavahana nentina nanamarihana ny famoahana azy ireo tamin'ny fomba ofisialy. Fanompam-pivavahana miavaka Notanterahana tetsy amin'ny FJKM Ambatonakanga ny alahady lasa teo no nanamarihana ny famoahana ireo Laika nahavita ny fianarana teolojia teo anivon'ny Sehatra Teolojika ho an'ny Laika na ny Setela. Ny mpitandrina Ramamonjy Sorobera izay mpampianatra Setela no nitarika ny fanompam-pivavahana. Ny mpitandrina Radimimarina sy sekretera jeneraly foibe FJKM kosa no nitory tenin'Andriamanitra. 17 isany ireo mpianatra tamin'ity indremira ity izay nitolorana sertifika avokoa ka ny 72 no vehivavy. Nandritra izay 20 taona ny orenan'izay dia mpianatra efa mahery ny arivo no nandalo tao amin'ny Setela ary 700 eo no nahazo ny sertifika. Ankoatry ny fianarana moa dia nirotsaka an-tsehatra tamin'ny fitorinan'ny filazantsara ihany koa izy ireo, isan'izany ny fanorenana fiangonana sy ny fanaovana asa sosialy isan-karazany. Mpianatra tato amin'ny Setela moa zany dia nitonga tao anatin'ny formation filamatra 2012 dia hita mihitsy hoe mampanankarena ilay fianarana ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra ary araka ny lesona azo ombieny dia tokony hijoro vavolombelona amin'ny fiainana an'izany tenin'Andriamanitra izany. Izay ngambana ataoko hoe zava-dehibe tena mivoatra ary afaka tokony hiainana ilay izy dia pratikena ilay izy fa tsy havalina fotsiny. Izay ngambany no tena tokony hapetraka dia miantso ny Laika rehetra mba hanatevina mandalina izany tenin'Andriamanitra izany. Manaraka izany ny fanandrify tamin'ny 20 taona Setela ny taona 2012 dia natsangana anisan'ny natsangana ho tsangam-bato izany ny fanarenana indray ny trano fiangonana any an-drano feno. Dia efa vita ny trano fiangonana izany dia hotokanana amin'ny 20 marsa ho avy izao any an-drano feno. Dia nasana ihany koa izany ny FJKM iray manontolo. Ny asa sosialy izay natomboka moa tao anatin'ny izany 20 taona izany koa dia mbola hotohizana dia mbola anaingana ihany koa ireo mahafotena bénévole anatevin-darana an'izay. Nofarahana tamin'ny fiaraha-misakafo ity andro lehibe ity ho an'ireo Laika maniry hianatra ny teolojia ao amin'ny Setela indray dia efa manomboka ny fisoratana anarany ary amin'ny fiandohan'ny volana febroary no atomboka izany fianarana izany. Ny alahady sinainy maraina ary na ny asabotsy maraina no andro isafidianana ianarana. Ny toeram-pianarana kosa dia ao amin'ny faculté de teolojia Ambatonakanga ihany.